France, les croissants apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait vous présente Tiako Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Amitiavana be indray no ifampizarana amintsika izao fotoana mamy ato anatin'ny fandarana Tiako Zanako izao araky ny mahazatra antsika moa dia iresakantsika ny reny ny zaza ny manodidina an'izay indray mpianakaviana ihany koa manina moa izany afaka resantsika daholo ato anatin'ny Tiako Zanako fa izao herinandro vaovao dia lohahevitra vaovao indray no entina amintsika amin'ity anio ity anisan'izany ny resaka fanabeazana ny zaza mitana anjara toerana lehibe mihitsy io ho antsika ray aman-dreny ary eo amin'ny resaka fifampiresahana indrindra no anisan'ny hoe singa manatsara an'izay fanabeazana ny zaza izay ka noho izany arany dia ato anatin'ny faux conseil tsika dia anome torohevitra atsika hoe ohatra ny ahoana tokoa ary ny fomba mahomby ifampiresahana amin'ny zaza izay miaraka amin'ny Dina Ramamonjisoa mpanabe izy io daholo raha antsika amin'ny fanadihadiana. Ny fotoana ifampiresahana amin'ny zaza moa zany dia manomboka izy vao any am-boaka izany hoe rehefa feno 5 volana ny zaza ao an-kibo ao dia efa vonona daholo ireo taova rehetra entin'ny zaza miaino izay rehetra lazaina sy resahana aminy dia izy ihany koa zany rehefa teraka moa izy dia afaka tsara resaka amin'ny alalan'ny tomany no anehoana izany na amin'ny alalan'ny fomba fijery dia ahafahany ihany koa mifandray amin'ny manodidina anazy fa reha hoe tena ahafahany zaza hoe resaka tsara zany dia eo alohan'ny fahatelo taona. Ny fomba ifampiresahana amin'ny zaza moa zany voalohany indrindra dia tokony hitovy avo aminy zany mba ahafahany maso ny zaza sy ilay miresaka aminazy zany mba ahafahany izy ireo mifampijery tsara zany dia ny endrika entina miresaka amin'ny zaza zany dia tokony misy endrika hoe faly maneho hoe tian'ilay zaza dia izay fitiavana izay zany na ny fomba firesaka aminy na ny fomba fanantonana anazy dia takiny izay rehefa iresaka amin'ny zaza dia isika ihany koa zany rehefa iresaka amin'ireo zaza ireo dia mila tony tsara izany hoe tsy mitratreva-treva, tsy mitabataba, tsy mikitakita fa tena mila tony tsara zany. Manarakaraka an'izay koa zany dia tokony ny teny ampiasaina amin'ny zaza zany dia tena hoe tsotra foya mazava izay teny tokony ho lazaina aminy zany no ifampiresahana aminazy dia teny marina no iresahana amin'ny zaza tsy mampiasa voambolana tsy marina azo henoheno zany fa tena hoe izay voambolana marina tokony atao. Manarakaraka an'izay ihany koa zany zaza ireo tokony ho tsarovatsika fa ireo zaza ireo koa zany dia tokony hajaina na dia mbola zaza ary dia ny fomba iresahana aminy zany dia atao feno fanajana tanteraka dia mila manana fotoana mahafohy fotoana ihany koa zany tsika mila maharitra rehefa miresaka amin'ny zaza satria ny zaza bebe fanontaniana izay ihany dia mila an'izay fotoana izay tsika mila manana faharetana isika rehefa iresaka amin'ny zaza. Rehefa tena ilaina ihany koa nefa ny hoe entitra dia mila mipetraka tsara mihitsy hoe entitra rehefa misy fotoana ilana an'izay hoe entitra izay amin'ny zaza. Ya tsy manaraka an'izay lazaina ny zaza na hoe tsy manatanteraka izay andrana azy mety misy antony aloha le zaza matoa tsy manao an'le zavatra tenenina anazy. Voalohany indrindra mety hoe tsy azony aloha hoe inona le toromarika tokony ho ataony tsy fantany tsara hoe inona zavatra tokony ho azony atao sy ny tsy azony atao dia eo zany tsika ray aman-dreny aloha fantarina izay zavatra izay hoe sao dia ny afatra tiantsika ray aman-dreny ampitaina no tsy mazava dikan'izay dia izao hoe hovaintsika amin'ny endrika hafa ny fomba anirahantsika na hoe iresahantsika amin'ny zaza zany. Ohatra amin'izany raha ohatra tsika te hiteny hoe aza miakatra eo
dia mba tokony tenenina hoe tsy aleo hoe midina fa sao dia maratra eo izany hoe ampahafantarina azy mihitsy ny aloha hoe le zavatra tokony ataony sy le vokatra mety ho azony amin'ilay zavatra ataony satria manjary lasa le fandrarana no mipetraka lasa le hoe tsy azo no tonga dia tafapetraka ao anatin'ny saina amin'izay fotoana izay. Dia somary hovaintsika zany ny rafitry ny teny rehefa ampitany le afatritsika. Ohatra faharoa ihany koa ohatra hoe aza mitabataba ho dia nefa ny afaka tenenina tsara mihitsy hoe afaka mba mety mangina mahazo fanginana kely vetivety ve za fa mba hifantoka kely amin'ity zavatra ataoko ity. Mitetika aspaka zany dia hoe amboaritsika ny fomba entintsika mampita hafatra amin'ny zaza amin'ny fomba tsotra nefa ny azo tanterahana tsara elantsika zany le hoe mandrara be an'le zaza amin'izay fotoana izay. Eo ihany koa omentsika safidy izy raha ohatra ka hoe natateraka aniraka azy amin'ny zavatra anankiray tsika ohatra ny hoe efa tokony andeha andro izy na ohatra ny hoe hisasa dia raha ohatra tsika te hiteny aminazy hoe mandeha any amin'ny sasa dia mety amboaritsika hoe antanetsika hoe zao ve anao ny sasa sa rehefa avy eo ohatra dia omentsika an'izay safidy izay izy. Dia manaraka an'izay ihany koa asaotsika averina teneniny le zavatra tiatsika mpanaovina aminazy zany hoe afantarantsika amin'izay fotoana izay hoe azony ve le zavatra anirahantsika anazy sa tsy azony. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire Francelet fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. Francelet Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelet accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. Francelet, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Antenena fa dia nisy tsara mihitsy ny soa azo ndraisintsika tao anatin'izay ary afaka ampiarina tsara mihitsy ny any an-tokantrano any amin'ny fanabeazana ny zaza satria singa tsara ary tena hoe mila safidiana tsara ihany koa ny teny fampiresahana amin'ny zaza ao an-trano satria dia iny no mety hahasoa ny zanakao ary iny ihany koa fitaratra ne izay zavatra henony ao an-trano ao no averimberiny matetika. Fa izao indray ifindra amina zanam-pandarana manaraka tsika dia atao anatin'ny reportage anisan'ny manahirana ny reny indrindraindrindra izay efa nentsika tamin'ny fanadihadiana tany aloha tany tamin'ny fandarana tany aloha tany no hoe fisafidianana an'ireny crèche reny hoe aiza ary no ataony zaza rehefa avy nifany ianao andeha hiverina hiasa indray. Maro ny sehatrasana ny hoe activité hitantsika ny anatin'ireny crèche reny mbola mahakasika an'izay fanabeazana ny zaza izay hatrany ary maro ihany koa ireo reny misafidy ny zaza maro ihany koa ireo reny moa zany misafidy ny hoe andefa ny zanany any amin'ireny crèche ireny. Ndao aritsika hiaraka amin'ny crèche Child Institute ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Efa maro ny reny no misafidy ny andefa ny zaza izy anivo ny crèche na ny akany zazakely ireny. Amin'ny ankapobeny zaza 3 volana hatramin'ny 3 taona no raisin'izy ireo. Ny crèche dia toerana manokana hitaizana sy hibeazana ny zaza fa mety manontany ihany isika ray aman-dreny hoe inona ary no ataon'ilay zaza rehefa tonga any.
nisafidiana manokana ny crèche ny Child Institute amin'ny Tialady ity hitondrana amintsika fanazavana bebe kokoa momba ireo sahanasa atao eny anivon'ny crèche ireny. Raha ny resaka ny ohatra journée type anay ato amin'ny Child Institute zany a momba ny ankizy dia manomboka amin'ny accueil zay hoe manomboka amin'ny enora sasany maraina. Mandray ny ankizy zay a manomboka amin'ny enora sasany maraina dia miresaka amin'ny ray aman-dreny mandritry ny minitra vitsivitsy momba ny toromarika zay mety omeny anay zany hoe momba ny sakafo na ny fahasalamana. Manandanja tokoa ny fandraisan'ny zaza amin'iny andro voalohany iny ary mbola mila fotoana kely vao tena zatra ny zaza raha teo dia tsy misy mitovy ka mila mivonona amin'izay ireo tompony andraikitra. Vitsy zay fandraisana ankizy zay dia miakatra ao amin'ny salle de vie izahay zany hoe salle anaovana ny regroupement ny ankizy rehetrarehetra. Ao no anaovana ny appel et ensuite momba ny filazana ny organisation ny andro anio. Rehefa vita izay regroupement zay dia mampatory zaza izahay na izahay mampatory zaza na mame sakafo ny ankizy. Ankoatra ny fandraisana ny zaza, ny fihinanana goûter sy ny sakafo dia misy ireo sahanasa samihafa izay manokatra ny vavahady-tsain'ny zaza iray. Anisan'ny tena ankafizin'ny ankizy ny manao sahanasa mampiasa ny tanana, mamaky boky, milalao na koa mihira. Manomboka amin'ny sivy ora sasany moa zany ny momba ny activité anay, zany hoe activité de langage, cantine na histoire. Rehefa vita ny activité de langage dia miditra amin'ny activité motrice, ohatra hoe jeu d'éveil, imitation, assemblage, manipulation. Rehefa vita zany ny resaka jeu d'éveil dia manasa tanana daholo ny ankizy satria hiditra amin'ny ora fisakafoanana. Ny ora fisakafoanana anay dia manomboka amin'ny 12 ora sasany ka hatramin'ny 12 ora sasany na amiray. Vita ny fisakafoanana dia miakatra manao hygiène ny ankizy. Ny hygiène ataonay ao aorianan'ny sakafo dia manasa tanana, miborosy nify dia manasa tarehy satria efa atao hovonina ny ankizy hanao ny sieste. Ny sieste anay dia manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora sasany arakaraka ny ankizy io. Rehefa mifoha daholo moa ny ankizy na arakaraka ny fifoazany ankizy dia manao goûter ny ankizy. Vita ny goûter ny ankizy dia manomboka manao jeu libre. Ny jeu libre anay zany dia atao amin'ity espace ity, zany hoe salle de jeu. Izahay koa moa dia manao mampandro zaza. Misy mantsy ny ray aman-dreny mangataka anay hoe alohan'ny hodiany ankizy dia mampandrona ny ankizy dia mampandro zaza izahay. Dia rehefa vita moa zay dia tonga tsy moramora ny ray aman-dreny maka ny ankizy. Isan'ny mampiavaka ny Child Institute ny toerana andraisana ny zaza izay tena manaraka ny fenitra rehetra ilaina ho fampivelarana ny zaza iray. Eo ihany koa ireo tompony andraikitra izay nanaraka fiofanana ary tena matianina tokoa. Izahay moa zany dia mandray ny ankizy manomboka amin'ny 3 volana ka hatramin'ny 2 taona. Ny fisoratana anarana ato aminay dia mandavataona, misy sokatra isan'andro izahay ny latsinainy ka hatramin'ny zoma, ny amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora ariva. Matetika moa ny ray aman-dreny dia manoratra anay voalohany na amin'ny page Facebook na hoe miantso anay amin'ny finday na kosa manao visite surprise. Efa misokatra moa ny fisoratana anarana amin'ity taom-pianarana manaraka ity. Fa izao ato anatin'ny atsika tanteraka mihitsy sika amin'izao fotoana izao. Nisy ny fitafitafana kely niaraka tamin'ireo ankizy madinika mahakasika an'izany hoe toetrandro zany. Ohatra ny ahoana ny toetrandro mety ho tian'izy ireo ary ndao arahantsika ato anatin'ny parole d'enfant. Je m'appelle Manantou. Je m'appelle Arthur. Je m'appelle Ismaël. Je m'appelle Asna Toussaël. Mangatsika sy mafana. Mangatsika dia mafana. Mangatsika dia mafana. Été dia hiver.
cache-nez, manao akanjo mafana dia mitafy lamba mafana. Manao akanjo ba dia manao gant dia manao cache-nez dia mihinana lasopy. Manao blouson dia misotro dité dia manao cache-nez dia manao bonnet dia manao gant dia manao pataloha. Manao blouson be dia manao cache-nez dia manao bonnet dia manao gant dia manao boty mafana. Mafana, amin'izay afaka manao baolina. Mafana satria amin'izay mihinana glasy. Mafana, amin'izay afaka makany amin'ny plage dia piscine dia mihinana glasy. Merci beaucoup. Inany koa no entina maranana ny fiarahana tamin'ity androany ity antenaina fa dia nisy zavatra marobe afaka andraisina tsara tato anatin'ity fandarana tiako ny zanako nandeha an'io ity ankasitrahana feno ny francelais izay manohana ny fandarana ny francelais moa izany dia misy ronono izy io misy ihany koa céréales izay tena antoko ny fitombon'ny zaza ihany koa izany hoe sady afaka manome ronono indreny ianao fa fanampin-tsakafo ny francelais azonao atao ronono na céréales araka izay ny efa andresahana teo ho antoko ny fitombon'ny zaza manankarena minéral marobe ny calcium ny vitamine marobe ihany koa izay tsy tambo isaina fa hitantsika ary efa henontsika ihany koa anatin'ny dokavarotra ao izay singa mandrafitra zay mankasitraka ny prima bébé ihany koa izay miara-miasa ato anatin'ny fandarana ny vahiny rehetrarehetra tato anatin'ny fandarana ihany koa ny ekipa teknika rehetra ary indrindrindrindra ianao izay nanaraka hatramin'ny farany amin'ny herinany io dia fandarana vaovao indray no entina aminao izany hoe ny loha hevitra moa izany vaovao fa ny fandarana mijanona tiako ny zanako foana manome fotoananao ary izay amin'ny herinany toy izao indray velo madoko. Les croissants apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelais vous a présenté Tiako ny Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.